Nampiarina nanomboka ho malahady ny fandaminana vaovao napetraky ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fivezivezeny ny fiara tsotra sy ny fiara fitateram-bahoaka eny Ambohijatovo sy Analakely. Anisan'ny fiovana sy fanaovana moa ny fisian'ny fiodinana na rond-point vaovao eo Andohana Analakely ampitan'ny banky BNI, eo ihany koa ny fanafoanana ny fiatsonan'ny bus manoloana ny fivarotam-boky etsy Ambohijatovo. Araka ny nambaran'ny talen'ny fitaterana eo anivon'ny komina, somary nilamindamina ny fifamoivoizana teo Analakely, Ambohijatovo sy ny manodidina. Nahitana fitohanana kosa teny Ankadimbahoaka sy Anosy noho ny fienan'ny haben'ny lalana mampiditra ireo fiara avy any mankany Analakely sy Ambohijatovo. Na dia tsy afa-po loatra aza ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka sasany, nisy ihany anefa ireo mpampiasa lalana na tsikaritra sahady ny tombontsoa azo avy amin'ity fandaminana vaovao ity. 7 sy 3 alina sy iray hetsy no toerana efa namonoana valalatra amin'ny antombohan'ny firongatry ny valala tamin'ny voalohan'ny volana Aprily, araka ny fanazavan'ny Arfid Ramilson, ministra ny fambolena sy ny fiompiana androany alatsinainy. Nanazava izy fa ny 20 isanjato ny hovelaran'ny tany io, izany hoe manodidina ny 974 alina hektara dia fatra ahitana fambolena. No amafisiny anefa fa tsy voatery ho simba ihany koa ny voly rehefa andalovan'ny valala. Nanome toky ny ministra fa ampy ny fitaovana sy ny fanafody entina amonoana valala ary tsy ahina ny ahatapaka ny famatsiana. Nambarany fa isy ranom-panafody 5.4 alina litatra ho avy indray amin'ny volana Jona ho avy izao, entina anampy ny 2 alina litatra mbola misy antoliara amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina dia nisy fotoana somary niato ny famindrahana fanafody ny Andiambalala noho ny tsy fahatongavan'ny ranom-panafody tamin'ny volana Martsa sy Aprily teo, raha ny voalazan'ny gazety boky miresaka ny ady amin'ny valala nivoaka tamin'ny farany volana Martsa teo, dia anisan'ny antony nampirongatra ny Andiambalala ny tsy fahampian'ny ranom-panafody tamin'izany fotoana izany. Ny 20 Aprily teo vao nisy ranom-panafody 4 alina litatra tonga avy any Maroc ary ampiasaina hatramin'izao. Tsy mbola foana tanteraka hatreto ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Faritra misa 4 amin'izao fotoana izao no mbola misy azy, araka ny antontanisa navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nanomboka ny 14 hatramin'ny 20 Mey lasa teo, 730 ireo marary. Vaovao ny ity aretina ity ka 230 amin'ireo avy eto amin'ny faritra Analamanga, ny 2 avy any amin'ny faritra Atsinanana, ary samy nahitana marary tsirairay avy kosa ny faritra Atsimondrefana, Boeny, Diana ary Vatovavy. Tsy nisy kosa ireo namoiniainy tao anatin'ny herinandro izay, raha toa ka olona 13 kosa no mbola marary andalam-pitsaboana.